Bali miarabatsika jiaby mpanaraka ny chaîne YouTube vaovao malagasy karakory tsika tsikarakaraika ny tokantrano any salama vetsika any ny makasika ny toedrara politika no basibasina ho zaraitsika eto fa indrindrindra fa ny hokevitra nataony Rina Rakotomanga makasika ny fifidianana ben'ny tanàna ary niteny izy fa vonona ary sahy hiatrika izany fifidianana zany etsandany kosa amin'izao fotoana izao ty vaovao maresaka fivoahan'ny Romy Voice izay avy tany any avy any fonja any Britanika izay andao ary ho jerentsika fa ny hokevitra nataony Rina Rakotomanga makasika fifidianana ben'ny tanàna izay zavatra iray ireko raha tena sahy tokoa ry zareo reto ny faninana mivantana amin'ny filoatelo Marc Ravalomanina amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna ho avy izao ho an'ny Arivo samy tian'ny Arivo zahay mianaka fa samy manana fomba itiavana azy sy hikoloina azy samy mikatsikasy mihevitra zavatra tsara ho an'ny mponina Arivo fa samy hafa ny fomba fitondrany sy hanehoana zany sahy ve izy adinombola mpianakavy izy ity ka zeresy akoraina ary zay maharesy kosa tsy hobiana lafikavanay avy amin'ny reniko mantsy izy io avy amin'ny vadiny ramatoa ben'ny tanàna teo aloha Lalao Ravalomanina ny poitra tao Ambohimandry tao de sahy koa ve ianareo rehetra mpanaraka hoy izy eto hiatrika izany isika misy toetra be ndray zao eto amin'ny rindriko eto nefa resaka politika sy fitafian-drazana no tiana hambara mahazo toetra fa tsy mahazo manompa na manambady azafady fa tonga de voafafa izay ny hevitry zay manambany io izy zay manompa dia ho voafafany ary hitsapatsapa ny heriny amin'ny filoatelo Marc Ravalomanina izy zany araka natao ny analizy tsotsotra araka jerena satria ny firaisankina dia nanana candidat député ary lany soamantsara manko izareo reo noho ny fisian'ny Marc Ravalomanina ihany nahatonga ireto mponina Antananarivo sahy mijoro ary mbola mankafy mbola mifidy ireto avy any amin'ny team na firaisankina zany koa izany koa ny tsapatsapahany Rina Rakotomanga amin'ny fifidianana ben'ny tanàna zay ary sahy izy tsy matahotra ho amin'ny fifidianana ho avy izao ndao ary ho jerentsika koa araka ny lohahevitra nytenenitsika teo zay makasika ny Romy Voice izay navotra manko izy amin'izao fotoana izao ary tsy gadra fa fonja avy any Britanika man'ny hevitra ny sarababem-bahoaka fa indrindra ny Riso Herinaivo amin'izao fotoana izao olona tratram-body omby ve araka ho jerentsika zay fa ny hokevitra nataony fa ny Riso Herinaivo zay olona tratram-body omby teo ampandraisana vola varay feo IMBDB ny taxe 125 000 francs suisse ny taky hoe izy sy Philippe Tabuteau no mila omena tsirairay 10 000 euro azo pena kasy na dolara na euro volamena na vatosoa izy zao fo milaza hoe manana ekipe miasa izy ka mila pena izy ny niteny le faso amina compte bancaire Suisse fiduciaire de leny vola de hoe teny tokana hoana no nitazomana azy lainga roafina zany tsy noafahana madiodio zany Romy Voice fa nahazo RS zany hoe irremovable SIM na fandroana ny gadra vahina amin'ny firenena Anglisy fanazavana ny RS zany irremovable SIM io dia fandroana na karazana hoe déportation expulsion renvoi olo-teratany vahiny iray voaheloka ary migadra tany amin'ny Britanika mila didy efa raikitra ary efa voafetra mazava ny saziny mila nahavita enkary zany ny saziny izy zany hoe folo volana any Romy zay voasazy efatra amin'ny 20 volana izany ho jerentsika manko video fa ny hokevitra nataony Romy Voice zay satria nantany ary ny vahiny tao amin'ny TV5 Monde manko izy ary naneho hevitra izy fa afaka madiodio ary tsy misy vesatra izay hitazomana azy ary ny kondrina ataontsika hoe fitondran-tenany tao anatin'ny fonja no nahatonga izy nivoaka ny fonja andao ary ho jerentsika kely zany video fa ny hokevitra nataony Romy Voice. Narissou est aujourd'hui libre. Pour la première fois, elle s'exprime sur cette affaire. Elle est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur le plateau Merci. du Journal Afrique. Alors, vous avez été condamné à 42 mois de prison pour des faits de corruption. Aujourd'hui, vous êtes libre. Vous avez passé exactement 11 mois, c'est bien ça? C'est bien ça. En détention. On va revenir sur l'affaire, mais peut-être première question. À quel moment et pour quelles raisons avez-vous été libéré? Alors j'ai été libérée très précisément il y a une semaine et pour deux raisons très simples. La première raison, c'est une conduite qui a été jugée exceptionnelle durant la détention. Et puis la deuxième raison, parce qu'il n'y avait plus aucune charge contre moi. Quel est votre statut aujourd'hui? Est-ce que vous êtes complètement blanchi? Est-ce que vous avez un bracelet électronique? Je suis complètement blanchie et complètement libre.
Araka ny faneho-kevitry ny Romi Voice zay dia andao jerentsika faneho-kevitry nataon'ny Faniriso Herinaivo ndray fa hoe mandainga zany Romi raha nilaza fa voafafa ny helikony fa tena au contraire confirmé ary tsy mosy recours possible intsony. Tsy marina kosa ny filazana fa tsy nahita proof mikasika azy fa ny didi nivoaka dia milaza fa tena meloka ary proof marobe no azo fa tsy ray ihany. Zay ny fa miandry azy hamoaka ny didy lazaina fa nanafaka azy isika de ho hita eo koa raha asa hitory ny NCA sy Gemfield any Londres izy hoe nanendrikendrika azy. Zay manko ny faneho-kevitry nataon'ny Faniriso Herinaivo ary ny 25 Jona no feno folo volana ny figadrany ary nanao fangatahana izy. Manana ny ray volana ny gouvernoura ny fonja itazomana azy hanomezana ny décision ary ny pénitentiaire ao amin'io fonja io no mitondra azy any amin'ny aéroport sy mampiditra azy ao anaty avion so mbola mieritreritra ny tokona ao Londres. Manao lettre d'engagement sonia sy niavina ary tsy mahazo miverina any amin'ny firenena Britanika sy Ekosy ary Irlande mandrapahafatiny ilay olona tsy mahazo miditra antsony mandrakizay ary manaiky koa tsy hanao appel intsony ny didi nivoaka ka raha efa nanao appel dia mila manao désistement amin'izany appel izany. Raha miverina Londres na firenena Britanika dia voasambotra avy hatrany ary mamita sazy miampy sazy pour crime vaovao ndray offense au royaume mahatratra 5 taona ny sazy. Dikan'izay dia didi raikitra tsy possible hiova intsony ka hoe lasa madio indray na hoe afaka madiodio indray le voaheliko. Mandainga tokoa hoy izy Faniriso Herinaivo ity Romi Voice ity fa nilaza voafafa ny helikony fa tena contraire fa confirmé fa tsy recours possible intsony. Zay no faneho-kevitry nataon'ny Faniriso Herinaivo mahakasiky nyty raha manga ity. Miandry reo tsika ny vaovao amin'ny didi izay hivoaka eo izay. Zay ihany koa no azontsika roso amin'ity fandaharantsika androany ity koa azadino hatrany miabone na manao zay na manao commentaire afatsika mahatsatsara zavatra izay mankasitraka makatelina tompoko lahy izy tompoko vavy.